Fanarina ny fanamboarana moa zany dia raha malala fa napetraky ny fanjakana tamina orinasa atao hoe Ravinala Airport ny fanarina sy fanamboarana ny trano sirana vaovao eo Ivato sy Osbe. Ny Adema zany dia ndraikitra ny filanam-piaramonina hafa ankoatran'izay zany. Zay moa zany tsy dia zatra n'le serasera sy le mifeofeo fa raha nahita angamba antsika nanomboka tamin'ny 1990 ny Adema ny forona zany hoe 10 taona izy zao mba hita ihany angamba le zavatra vita satria na vita hatrany amin'ny 95 milliards d'ariary tamin'ny vola fonds propre zany ny Adema nao l'investissement nahitran'izay 10 taona ankoatran'ny hoe prêt na subvention azo zany. Ary hitasika ngamba fa naivato eny raha nahita ny Ivato tamin'ny 91 ngamba le mbola sy teraka tamin'izany rasy dia rasy io fiaran-tenamina tamin'izany kanefa nisy fanarina nisy fanitarana ny sesisesy natao na tamin'ny 92 dia efa nisy ka zay io dia mba afaka miteny kosa hoe nahavita ny andraikitra tokony natao ny Adema na dia teo aza ny mety manana zay kelikely koa zany misy fiatrareny aloha le izy ka satria amin'ny fotoana zao zany tsara ho fantatra fa raha ny chiffre d'affaires zany dia amin'ny 90% chiffre d'affaires ny Adema zany dia aven'ireo siranam-piaramonina anankiroa ireo dikan'izay zany ohatra hoe tena miala ohatran'izao fotsiny zany dia misy fiatraikany ngeza dia ngeza tokoa satria bankrotra zany ny siranana folo tavela fa efa misy zany rafitra napetraka zay atao hoe résidence de concession zay misy tambiny omeny Ravinala ny fanjakana malagasy zany omena any Adema zany ahafahany mitazona farafarasy mitazona ny niveau misy teo amin'ireo siranam-piaramonina roa folo tavela reo misy résidence de concession zany arotsaky ny Ravinala amin'ny Adema zany efa rotona lasy zay ny fananao ny fanahirana zay teo amin'ny 5 milliards d'ariary teo zany ny vola natotona tamin'io nanarena na ny trano fisarana ny Sainte-Marie moa zany nanaovana azy dia mba hitsizovana ny mpizahatany tamin'ireny periodiny galena reny zany tamin'io 5 milliards d'ariary zany 1 milliard 3 zany omeny fanjakana nanatrano fanjakana efa vita zany izy io fa mbola ny trano fisarana ihany zay zany mahazaka tsara ny olona zay mba aneo zany fa ny sisa mbola atao zany dia ny fanamafisana ny piste sy ny fametrahana ny kojakoja sy ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny navigation io mbola mandeha manaraka an'izay fotoana mamety azy tena tetikasy goafanao anay zany indreo fotoana zao dia ny ataonay hoe certification d'aérodrome voka ho fantatra zany fa ny siranam-piaramanidina zany raha sy manana atao hoe certificat d'aérodrome dia tsy afaka mandray zotra tena iraisam-pirenena intsony manomboka amin'ny taona ho avy zany amin'isika miteny zao zany io vita talohan'ny Ravinala izy zavatra zay dia efa anankiroa zany ny siranam-piaramanidina certifié dia Ivato sy Osbe mosany natonga azy azo ny olona moa zany manaraka azy zany zao fa Tomasina sy Mahajanga no ezahana ho vitaina amin'ity fahamanitona ity satria misy fepetra apetraky ny OAC koa zany izy io hoe raha sy mahavita eo amin'ny 48% zany amin'ity taona ity dia mety zany ihany zany ka raha malala moa fa valo zany ny siranam-piaramonina voaisy ho iraisam-pirenena eto ka raha ohatra mahavita ny anankiroa amin'ity taona ity zany sika dia mba efatra zany dia 50% zany dia mba afaka miezaka ndraiky koa zany amin'ny herintaona manao anankiroa ny eritreretiny amin'ny herintaona zany dia Antsiranana sy Sainte-Marie dia tohizana koa zany ny Tullard sy Fort-Dauphin zany zay zany amiko ny tena hoe ezaka amin'ny satria izy io zany midika fandaniam-bola betsaka satria misy fepetra takiny OAC sy ny ansema amin'izio hoe ny piste tataka an'izao ny trano fisarana da indrindrandrindra moa feo amin'ny sécurité aérienne zany ka any zany ny investissement regny tena atao fa miresaka hoe fanalebiazana zany ohatra mahita financement mahita 3P moa dia alefa le izy fa io certification zany tena mbola larabamiana ny tena izy zany dia
mampiasany tena eny amin'ny seranam-piaramanidina dia tokony tonga dia anatin'ny fa ny ireo mpiasa kosa zay aty amin'ny organisme centraux direction dia ireno misy lamina toy ireny misy andeha misy andeha misy fampisanana ihany koa zany eo amin'ny zato mahery eo zany ngamba 130 eo zany fa tsy tena chiffre exact ny olona avy amin'ny adema zany mifindra ny francophonie ka izany zany ndavinala mbola tsy mitatana ny tsiranam-piaramanidina sy nosika dikazay zany tamin'ny francophonie zany tsy mbola niditra teo misy zavatra nataony aloha zany hoe misy fotodrafitrasa zay nasaina nataony satria raha ny tena izy zany tany am-boalohany dia tokony zareo nanao azy fa nohon'izay tsy mbola misy passation na fitantanana ve zany dia ny adema mbola nandray andraikiny zany tany fola aza na totosana ny anjara asany tamin'izay tokony atao le zany adema zany iova rafitra ato zany hoe tsara ho fantatra zany fa ankoatran'le hoe siranam-piaramanidina ngeza be anankory zay hiala amin'ny adema dia ireo 450 madinika reny tantahan'ny asema taloha reny zany dia ho alefa ty amin'ny adema koa zany hoe tena structure anankiray zany ny tena indraikitra ny siranam-piaramanidina eto Madagasikara ato ato zay zavatra zany dia mametraka rafitra vaovao misy hoanay ary mila approche vaovao mihitsy zany na amin'ny famatsim-bola zany na amin'ny fitantanana satria anisan'ny asanay zany dia mandaramafy ihany koa ny siranam-piaramanidina hafa ka zany hoe fitadiavana vola hafa zany dia tena ho anatin'ny approche vaovao tokony manana